nanao zao hetsika zao zany zay teto amin'ny Tsena Anosizato satria raha tsika mahalala ny firongatry ndray rangaranga ndray ilay valanaretina zay arety mandoza zany indrindra dia manao zao hetsika lehibe hetsika fanadiovana faobe zao zahay ny lehiben'ny tsena sy ny delegenny ary ny mpivarotra rehetra eto amin'ny Tsena Anosizato mba hisoroana an'izay valanaretina izay. Hatrizay dia nisy ihany, hatrizay dia nisy ny fanadiovana fasaitra somary landamina kely fa amin'izao zany dia manomboka andray fetipetra izay isam-bolana farafaratsiny isam-bolana ny olona rehetra eto anivon'ny tsena na delege na mpivarotra na lehiben'ny tsena dia hiara entana amin'izay fanadiovana izay. Misy ihany koa ny hetsika ataon'ny commune famindrahana fanasana ny tsena fiarahana amin'ny saperim-boly tanana ny mpivarotra tsirairay ary efa ela izy io no nanentanana anazy amin'ny maraina dia efa misy mipamafa ny tsena ary aoriana mipamafana ny tsena dia efa nampianarina mpivarotra mba samy andraiky foa fa tsy misy marotony ny toerana tsy hivarotana dia samy mandrokany anazy dia alefany amin'ny davana fanarivo-pako zany hoe madio ny fidiranao eo madio koa ny voanao eo amin'ny ataony hoe olana aloha dia eo zany eo amin'ny fotoana izay zany tsy manana satria izay lasa manakarama sarety hitonanay amin'ny fako satria ny dabapakonay dia lavitra eny amin'ny arian'ny 162 nefa ny tsenanay aty ambony ety izay no mitatitra fako makely.